lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo aizy ilay hoe tsy hanao politika intsony raha tsy vita. fanavazana manontolo ny elisy-pifidianana malaina ny ao taolany aro. afatra pentecoste FJKM 7:24 alaviro ny avinavina iray isika hoy ny mpitandrina ny dokotera Andriamahasoa. Alatsinainy Pentecote fa 7:20 ny volana May ny taona 13:20 faly tafahoana aminao ny tenako anatin'ny fampalalam-bavany MBS amin'izao hariva izao. Manolotra ny araba ary tompo kilasy tompo vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampalalam-bavao ary amin'ny takariva ity dia niompana indrindra tamin'ny fiarahana sy ny fatokisana ny Kristy Jesoa izay nanome toky sy fanantenana atsika kristianina amin'ny fanatanterana ny fitoriana ny filazantsara ny afatra nomeny filohan'ny fiombonany fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM no sady filohan'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM ny dokotera Irako Andriamahasoa Ami tamin'ity Pentecote ity ho an'ny mpino kristianina. Mila miray amin'ny maro isika fa tsy maneho fiavinavonana satria izy no antony fanahy masina na hidina tetỳ an-tany. Fanady adiny avitra solondray be sy tahiriny aina. Manainga ny mpino kristianina rehetra ny filohan'ny FJKM sady filohan'ny FFKM amin'ity andron'ny Pentecoste ity. Mila mijoro alvavolombelon'ny Kristy rehetra satria efa nomeny toky isika. Ka nasaina nanonona ny tonombavaka amin'izao fotoana filatsahan'ny fanahy masina izao. Amin'ny fofeny fifaliana miarabanantsika nomeny ny tompo ty andro firaviravona lehibe amin'ny Pentecoste 7:20 ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ariko ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay anoloan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny tany maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Tsy handalo foana amintsika ny ity andro lehibe ity fa hanorona ao anatintsika zao hafatra izao. Andao hirahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. Andao hirahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. Ny Pentecoste mantsy ry havana dia voamarika lalina amin'ny hevitry ny firaisan-kina na talohan'ny natongavany na tamin'ny andro natongavany na tamin'ny zavanseho rehefa nilatsaka ny fanahy masina. Fa talohan'ny Pentecoste ry havana dia izao no nitranga. Ireo mpianatry Kristy dia voalaza hoe ireo rehetra ireo niray saina naharitra ny vavaka. Ny toe-po mampanahy ny veloman'ireo mpianatra ireo dia ny firaisan-kina ny firaisan-tsaina. Ary raha ny toe-po mampanahy ny omanana handray amin'ny Pentecoste izany nanaovana antso avo amintsika indray ankehitriny hoe andao hirahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. Ary noho ny tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Teo amin'ny fitoerana iray ireo mpianatra. Tsy fitangoronana akory no ambara amin'izany fa tena fanohizana ilay firaisan-tsaina efa niainana hatramin'ny akaran'i Kristy tany an-danitra. Firaisan-tsaina sy firaisanaina no kolokoloana izy ireo. Ary rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina dia nahatalanjona ny zavanitranga. Fa na dia lehilahy Galileanina avokoa azy izy ireo dia nahavita ny teny tamin'ny tenim-pirenena ampolony samihafa ary ny teny zavatra iray ihany dia ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Izany hoe hafatra iray mampiray ny olombelona rehetra no nambaran'izy ireo. Ny fahasamihafan'ny teny ny tenenany dia tsy nandrava ny maha-iray ny hafatra ambarany. Akoa izany nanaovana antso avo amintsika koa. Isika izay samy hafa foto-kevitra, samy hafa loko, samy hafa fiaviana sy ny maro hafa koa. Na eo aza ny fahasamihafantsika. Andao hirahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. Ry kristianina havana, ry malagasy mpiray tanindrazana, mifoka rivotry ny ady sy ny herisetra ary sempotry ny fifankahalana sy ny abibiany izao tontolo izao ankehitriny. Tsy maintsy misafidy isika tiarak'olombelona rehetra, isika malagasy nakamban'Andriamanitra
eto amin'ity nosy ity na hodora ny avonavompontsika arehetry ny fitiavany teny, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana, ny fitiavam-boninahitra ka hinimikipy tsy hanao ny marina, hivarina amin'ny haizikitroky ny fifamonoana na hiaino ny bitsiky ny fanahy masina ka hikatsaka zay hiavanana sy hiraisana ina hamirapirata ny masoandro ny fahamarinana hiadana ny ambany lanitra. Ny ampitso no hilaza na taranaka hendry ny an'ny fanahy masina isika na sanatry ho taranaka adala ny fidy ny fifandringanana. Fa izao pentekostra ralovantsika izao dia iantsonantsika indray manao hoe andao hirahina dia ho velona fa tsy hiady ka ho levona. 10 andro aorian'ny Paka moa no ankalazana ny Pentekoty. Tsy fotoana fandraisana ny fanahy masina ihany ny andro ny Pentekoty fa fotoana izarana ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra ary fanoloran-tena. Tsy tokony hipetraka ho fahatsiarovana ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra amin'ny Pentekoty fa hiainana izany ary mitaky asa. Fanady Adeny, Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Fotoana manan-danja eo amin'ny kristianina ny Pentekosta izay mifandray akaiky amin'ny andro ny akarana. 10 andro taorian'ny Pasika, 10 andro taorian'ny akarana no nandatsahan Jesosy Kristy ny fanahy masina, ilay fanampananatra. Mila miverina amin'Andriamanitra isika olombelona ary manolo tena ho azy, fa na ira ihany no nirotsaka tamin'ny mpianatra ary mandraka ankehitriny, mitaky asa ny finoana. Ny andinin-tsoratra masina tao amin'ny Joela 4 toko 1 hatramin'ny 5 no nosafidiny mitandrina ny ravelona antenaina Andrianjafy notoriana ho an'ny fankalazana ny fetin'ny Pentekosta omaly ateto amin'ny FJK Makadikely Avaradrano mifandraiky amin'ny fiainana ankehitriny. Tsy matahotra ny zanak'Andriamanitra na dia mena anaty fiarahamonina feno korotana, feno fahasairanana, mampitanondro-dava, mampikaikaika aza dia aiantso ny anaran'i Jehovah ny zanak'Andriamanitra satria manana ny fanahin'Andriamanitra izy ilay fanahy mahery. Ho ny andinin'ny 5 vakitsika miaraka ny andinin'ny 5 ary nazovy no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra, ho voavonjy, ho vonjeny zay miantso ny anaran'i Jehovah. Dikany eo miantso eto dia azadikako hoe mino manaiky tanteraka ny fahefan'Andriamanitra. Ny fanahy masina zany avy namalala amin'ny tompo dia fanoloram-pamonjena ho antsika zany aloha, ho antsika satria nahoana? Satria mitarika antsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra zay tsy hafa fa Jesosy Kristy. Famonjena ho antsika ary famonjena ho an'ny hafa koa satria mitarika antsika koa zany hitotsy anambaran'ny tenin'Andriamanitra mba hanana n'izao tontolo izao finoana sy iorenan'ny finoany andraisan'ny famonjeny. Rehefa mahazo ny famonjeny sika dia tonga pizara ihany koa ry havana malala. Ny andro Pentekosta zany ry havana malala dia tena andro ny fanomezana zany, nomen'Andriamanitra ny fanahansika. Isika ihany koa dia hanolotra ho an'ny tompo, atoloro ny tenanao ho an'Andriamanitra. Fotoana fanoloran-tena koa ny Pentekosta. Ho an'ny fitandremana sasany dia fotoana nandraisana ireo katekomenina ny omaly. Ho an'ireo loteranina dia ity alatsinain'ny Pasika no Pentekosta 2 nandraisana ireo konfirmanta. Ny vava manodidina ny fankalazana ny fety Pentekoty izay hatrany ho any ankamaroan'ny mpivarotra ny andro fety toy izao no tena mampandenjena ampitombona avo sasakaraka izany ny entana amidy arakaraka ny ilain'ny mpanjifa io. Atao avokoa izay kajikajy rehetra isitomana ny mpividy. Fanady Adiny, Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince hatrany. Toy ny andavanandro ihany ny androany ho an'ny mpivarotra. Sitranay moa tsy vitsy koa ireo mpanjifa no manararoatra andro tsy fiasana no manao ny tsena. Ho an'ireo mpivarotra dia mampitombona ny entana namidy. Niakatra koa ny vidiny arakaraka ny nakana azy. Ny entana midina mihitsy ny entana hoe fety vao mandeha tsiny satria legioma ampiasain'ny olona amin'ny andro fety zany. Ie dia aleonao hoe raha pitsara ny mivarotra tsy izay androany. Tsy le izay mpanjanjara kely no mampiakatra fa le entana tonga ny lafo dia tsy maintsy manaraka n'ino miakatra ho azy. Voankazo sy legioma zao ny midinay dia 2 kilao amin'ny voasary. Dia ny legioma koa misy fiakarany daholo. Tsy dia makabetsaka araka ny maha-legioma azy mora simba tsy mihoatra 100 000 isaka-kizy eo ny ampiasainay zany. Pavony amin'ny fito maraina ihany ity varotana amin'ny andavanandro. Fa fety ohatr'izao ihany izao hoe avelan'ny zareo miasa eto. Arakaraka ny akalany misy amin'ny sibika dia misy amin'ny manisany. Androna sibika zao ray alina. Ie,
natao betsabetsaka satria be olona rehefa fety ohatra izao. Ny olona tsy dia efa variana amin'ny efa miakatra vidy fiainana zao dia tsy dia variana amin'ny tony ny olona. Fa rehefa hoe rehefa sabotsy laty vao mandeha sy haingotraingotra sisa fidin'ny olona ny fidanan'olona le zavatra. Ohatra hoe raha 50 andavanandro dia atao 100 ohatra. Vidiny mitovy amin'ny vidiny ihany. Misy miady varotra ka. Nisy tamin'ireo tsena mpivarotra entana fampiasa amin'ny andavanandro kosa no nisafidy ny asa tapakandro mba sitrany ayay. Maraina tapakandro ihany ngamba dia hoe mitondra ny ankizy kely mandehandeha hoe dia mamitsangatsangana dia mody ariva. Eny sahirakirana mihitsy aloha ny olona amin'izao dia manao izay misimisy ao. Izay mba fidiradira-mbola kely ao dia varobarotra maraina. Mitarika sarety no asan'ny mahenina. Tamin'ny 4 ora maraina izy no efa tetiana montana nitatitra entana. Eo amin'ny torona telo eo kosa ny vitany hatramin'ny 10 ora maraina. Fiainana nanay dia mitovy foana. Ny ohatran'ny andavanandro aho zany na fety izy amin'izao. Le efa sahirana mihitsy zany le olona. Zay zao amin'ny 4 maraina dia efa mandeha voaka ny trano mitarika sarety. Zao izy vao maika mety tsisy izao no ny isan'andro. Zany hoe voaka fotsiny zany dia mandeha. Eo amin'ny 50,000 eo zany ny isan'andro. Na dia betsaka azy ireo fiara fitateram-bahoaka no niasa androany dia tsy maharaka ny isan'ny mpandeha. Maro amin'ireo mpitsangatsangana no tsy manana fiara manokana ka miantehatra amin'izy ireo. Saika filaram-be hatrany moa no hita teny amin'ireo toby fiantsonana. Ajantsika hatreo aloha ny makasika ny vavan'ny Pentecote izay fa lafomba vao afa-tanteraka kosa indray dia mbola mahatsapa ve ny solombavambahoaka maro anisam-panaradiany mpitondra fanjakana fa tena manao ny asany tokoa ny filosin'ny governemanta tariny amin'izao. Mandeha araka ny tokony ho izy ve ny fitantanana ny volam-bahoaka na hitam-baolana ve efa tao anaty aoriana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Nangina ny mpiarony zon'ny mpanjifa ahafahana mijery ny asa vitan'ny mpitondra ary mba ho tonga saina ihany koa fa avy ny vahoaka no miady rery. Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Mihoatra ny fefy ny mahazo malagasy ankehitriny, atao mitondra kilalao ny fitantanana ny firenena, vahoaka sahirana no hita, mibaribary ny fandaniam-bolam-panjakana izay tsy any amin'ny laharam-pahamehana. Mitazam-potsiny anefa ireo solombavambahoaka mpanaradian'ny fitondrana, manoloana ny fanapotehana ny firenena. Dia mametra-panontaniana foana zay amin'ireo solombavambahoaka izay IRD maro anisa ao anatin'ny antemeram-pirenena reo hoe ianareo reo ve mbola mahatsapa fa nanao ny asany ara-dalàna atsakany sy andavany ny gouvernemanta izay misy amin'izao fotoana izao ka mijery mitady ny vahaolana izay maharitra indrindrandrindra anatin'ity fitondrana ity izay lazaintsika hoe TGV ka aingakaingana mamahaolana. Dia izay indrindra no mahatonga anay hoe raha anivonay fiarovana zon'ny mpanjifa miamitombo foana ny fitarainana azonay ny dikan'izay zany dia tsy mahavita ny asany aloha raha ny antotanisa voarainay amin'ny fitarainana ny gouvernemanta. Tsy voafaritra intsony ny asan'ny filoham-pirenena ankehitriny ho iatrany ny MCI vizahozahoana no betsaka ary dia hilika any amin'ny Covid-19 sy ny ady any Ukraine tsy fahombiazana amin'ny fitantanana andrarahan'ny-pirenena. Dia lasa fisefisehoana ary fandaniana volam-bahoaka amina zavatra tsisy dikany no misy amin'izao fotoana izao. Ohatra fotsiny izao hoe fizarana vary masaka eny hatramin'ireny hoe fizarana vary mora sy ny vary tsindro tsy ny rehetrarehetra ane mahazo an'ireny fa iza moa tsy sahirana amin'izao fotoana izao fa maninona no tenenina foana hoe no niady any Ukraine sy ny Covid-19 no antony mahatonga an'izany zany ve no atao hoe mpitondra ary izay eny efa nyteny foana hoe zany mitondra firenena zany eny dia anankiroa ihany tendrin'Andriamanitra raha izay faharoa mila mahay mijery alavitra ianao ao anatin'izay fijerevana lavitra zay no tokony ho ananana vahaolana hoe zavatra maharitra no apetraka eto amin'ity tanin'ny Repoblika Madagasikara ity ka zay no mahatonga anay miteny mbola mampatsiahy anareo ny hoe ny maro anisany eto amin'ity firenena ity dia ny vahoaka mpanjifa noho n'izy zao tsy anasy izy zao sahirana izy zao fa saingy kosa aza mitetateta ianareo ka rehefa andety raha tena ho izy ty fifidianany ity dia anao kobaka ambava anatina fampialevakevitra. Mitotongana avokoa ireo sehatra rehetra azo anarenana ny Madagasikara. Tsy misy tratra amin'ny ampaham-betsaka ireo velorano maty matesana tany am-boalohany na mitahana ny malagasy.
ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity dia malaina amin'ny resaka fifidianana ny mponina ho taolaniaro tsy mazoto amin'ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana ihany koa sarotra araka izany natanterahina ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana tany an-toerana raha nambarany Sefo Fokotany ao Tanambao any taolaniaro any. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Tsy nisy olana firy ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy tao taolaniaro ampy ny fitaovana sy ny olona sakana kosa nefa ny tsy faharisian'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana intsony ny teti-tokantrano ny mpanisana ny agent recenseur saingy rehefa tonga ny fehim-potoana hanamarinana ny anarana eny amin'ny Fokotany dia tsy misy tonga ny olona sakana hafa ihany koa ny tsy fahampiny fanentanana. Namty aminay moa zany tsy dia manahaka nampivoatany any hoe hiady misy tokony zany amin'ny fifidianana zany fa dia malainy fa lasa nyseny zany tamitiky mba misy ezaky be zany nyseny tamity hoe nanao an'le refonte dia zahay nitety-tragno nefa tety-tragno zay dia misy fotoana atratrarana an'le olo misy fotoana sy atratrarana an'le olo fa tsy maintsy miverimberina eo dia mandeha avao koa moa reto fitaovana reto magnatona aby reo Fokotany zay sy mitratratragno manay zany nadisy zany aza dia sarotra avao le fiainan'le olo tsy dia mahafohy fotoana le olo zany na izahay anany io zany fa mitoka koa hoe amin'ity vozimaika ty hoe mandehana izerigna anaranareo na inscrit anareo na sy inscrit sy tonga misy le olo sy tonga dia misy koa zany ny sasany mitavandra hoe efa nifidy tagnatin'ny boky taloha egny zany izy dia hoe zaho fa manaty karatsy fifidiana fa vo tapatapanandro zao vo taitra aby gn'olo satria zay zany magnely hoe sy izy sony eny le taloha. Paikady napetraky ny Fokotany araka izany ny fandefasana fampiantsoana convocation ho an'ny olona efa tao anaty lisy mpifidianana teo aloha ho tonga eny amin'ny Fokotany hanoratra ny anarana ao anaty lisy mpifidianana vaovao indray. Hoe zereonareo ty olona ty olonareo ty reto dia andofasy fiantsoana hoe tongava ao amin'ny bureau Fokotany dia oarina zany io dia raha fantatrinay le olo dia anaovanay convocation dia alefanay dia tonga eto dia ampidirinay miboky. Misy moa sy fantatsy dia tadiavina fa manao zay ka fa manao ka fa misy aza nandofasana fiantsoana fa tsy tonga akory nandofasana convocation ohatsy fantatsiko zany hoe iketaky roa nefa izy mbo sy nisoratra ty laha tam'izay dia nandofasana convocation izy dia ampisoniaviko dia raisiny le convocation fa izy sy tonga. Raha ho an'ny Fokotany Tanambao manokana mpifidy manodidina 900 mbola latsaka tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana vaovao mitahany teo aloha mbola mitohatra amin'ny faraky amin'ny 30 ny volana Mey izao ny fisoratana anarana eny anivon'ny Fokotany manerana ny nosy. Ny vaovaon'ny raharaham-pirenena izay hatrany mila mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena indrindra amin'ny fifidianana ny tanora malagasy. Mila sehatra izy ireo ahafahany manatratra izay tanjona izay ka ho mpanara-maso manabe ary manentana ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona aminy. Ando Miaradina sy Andra Kotomalala. Taom-pifidianana ity taona 2022 ity tsy misy afaka nohitra ny voalazany lalam-panorenana na iray aza. Maneho ny mahatany tandalana ny Madagasikara zany. Tokony efa vohomana mialoha avokoa ny fikarakarana rehetra manodidina ny fifidianana. Ny fifidianana neka tsy hoe tamin'ity taon'ity vo resahany fa ny fifidianana efa fantatra tamin'ity taona lasa fa ny taona 2022 ny tokony anaovana fifidianana angamba zany tsy tokony isy resaka afaka ohatran'izay intsony fa tokony raha tena nanana finiavana sy miaina ao anatin'le tany republikana sy tany tandalana sika indrindra fa ny tompona andraikitra izay mampiatra ny lalàna voalohany indrindra dia tokony avonina amin'izany fifidianana izany. Manana didy goavana ary mila sehatra ampandraisana azy ny tanora, anara-maso, anentana, anabe ary andray anjara feno amin'ny fifidianana. Tsy misy azo atao anefa raha ireo rehetra ireo raha tsy misoratra anarana ao anaty lisy fifidianana. Tany any lalànantsika zany raha filoham-pirenena mbola tsy mametra an'izay hoe mametraka an'izay hoe fandraisana anjara ny tanora hirotsaka ho filoham-pirenena izay fa kosa afaka mandray andraikitra ny tanora eny anivon'ny atoko politika tokony misy andraikitra raisin'ny tanora eny eo ihany koa ny firotsahana anatin'ny firaisamonim-pirenena andraikitra ngezabe ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena sy ny fanabeazana ny olom-pirenena andraikitra ao anatin'ny fifidianana ihany koa ny
firotsahana ho mpanara-mason'ny fifidianana, firotsahana ho isan'ireny délégué ny candidat reny, kanefa tsy afaka anao an'ireny mihitsy ny tanora anankiray raha tsy tafiditra ao anatin'ilay lisitra mifidy. Miandry ny governemanta any amin'ny fanomezana ny daty anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana kominaly sy ny mpanolotsaina izay tokony ho atao amin'ny taona ity ny rehetra. Andrasana ihany koa ny famoahany seni ny tetibola amin'ny antsipriany mirakitra ny fandaniana ilaina amin'ny fanomanana ny fifidianana izay atao eto Madagasikara. Efa maro ihany koa ny sosikevitra ny arosony ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena mahakasika ny fanatsarana ny zotra sy ny lalam-pifidianana ka andrasana fanapahakevitra matotra avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Mbola manana 2 andro sisa hatramin'ny 1 Mey izao ny olom-pirenena isoratra sy anamarina ny anarana ao anaty listim-pifidianana. Iverina any amin'ny faritra atao anatin'ity vaovao manaraka ity dia nijanona ho kobakambava fotsiny any ny fanamboarana manontolo ny lalam-pirenena faha-13 mirefy 3,700 kilometatra mampitoy an'i Iosy sy Taolagnaro. Mbola mampikolay ny faharatsian-dalana sy ny voka-dratsy aterany hoy ny mpampiasa iny lalam-pirenena iny. Ny tsy fandriam-pahalemana manginy fotsiny, ora maro no lany eny an-dalana. Njavandre Mahefa sy Tahirinena. Tsy hanao politika intsony aho vony Filoha Rajoelina raha tsy vita ny lalam-pirenena faha-13 mampitoy an'i Iosy hatrany Taolagnaro. Ny 4 Oktobra 2020 no nilazany izany nandritra ny fandalovany tany amin'ny faritra Atsimo ny Nosiny. 2020 isika hifarana ihany ity ny fehim-potoam-piasana izao fitondrana izao. Mbola toy izao ihany no iainan'ireo mpampiasa iny lalam-pirenena faha-13 iny. Tena ratsan'ireo zany tapon'ny rombe moa zany azo iasaka zany. Fa midina tapon'ny rombe mahazo an'ilay tritiva kely dia eo manomboka sarotra manapatonga te Betroka sy kely vokatra ankehitriny. Dia afaka ny Betroka indray zany tsara ratsiratsy kely indray manapatonga te Soanala. Fa eo Soanala manapatonga ambanako Olivina io ny danger. Raha ny sitrapoko zany dia le point noir eny tokony atao fanjakana aloha lara-pahamehana ny fanaovana azy goudron. Ze point noir rehetrarehetra amin'ny terrain 13 ity dia afaka famezivezy ny olona. Raha tsy mandeha alina dia aleo mieritreritra hoe 3 andro izy avy any Antananarivo makaty andro maina. Tsy fahavaratra fa maina. Ny olana ny RN13 manko raha misy orana dia misy an'ireny radio ireny tena misy hoe miandry rano ianao, miandry tapakandro ianao ndray andro vao misintona ny rano. Asa raha hitanareo ireny publication Facebook ireny camion mitondra camion mavesatra sy mi-remorque ary lasa amin'ny rano rehefa ao anaty radio izy ny tonga tampoka ny rano. Dia rano trano teneniko io. Andro maina zany dia 3 andro raha ohatra tsy mandeha alina. Akoatra ny fahasimban'ny fiara sy ny fotoana lany eny an-dalana, miatra manaina ihany koa ny fanafiana sy ny trangana tsy fandriam-pahalemana ho ny fanazavana. Efa nalasebatra tsy fandriam-pahalemana ny namana tamin'ity faritra ity noho ny fanankanan'ireo asan-dalo tamin'ny vaton'ny lalana dia voatery miverina an-dalana zay satria alavitra be dia efa taratry ny jirona ilay vato dia tsy miverina zay dia maty andro iray. Raha azo atao dia raha mety indrindra dia aleo tsy mandeha alina satria le lalana zany le sécurité enjana be dia le lalana koa somary ratsiratsy dia raha mety raha azo atao mihitsy dia aleo tsy mandeha alina mandeha atoandro ihany mety. Iorombe, Androy ary Anosy ireo no faritra ampifandraisiny ny lalam-pirenena faha-13. Lalam-pirenena izay mirefy 3,700 kilometatra. Nanomboka ny asa fanamboarana ny fanjakana ny taona 2020 saingy ampahan-dalana ihany no voalaza fa hovitaina dia ny mampitoy any Ambovombe sy Taolagnaro izay mirefy 4,700 kilometatra monja. Tsy misy resaka kosa hatramin'ny androany any mikasika ireo ampahan-dalana ambiny dia ny mampitoy an'i Iosy sy Betroka ary Betroka makeo Ambovombe izay mirefy 3,700 kilometatra. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray ary dia mitrôtratra ny malagasy raha ny voatsikaritra anaty fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Vao ny omaly no naharenesana fitsaram-bahoaka indray tao Fianarantsoa. Lehilahy 3 no fantatra fa namony ainy, 4 izy ireo tao anaty fiara tsy mataho-dalana ary ny iray manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Tambobe Fianarantsoa. Raha nambara n'ilay sisa nanamborana nefa dia saika hivarotra vato no antondian'izy ireo. Andrasana araka izany ny fampitam-baovao avy any an-toerana mahakasika ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mbola malalaka ny tsenan'ny fanatontosana horonan-tsary fanadihadiana eto an-toerana izany na amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mila ampiakarina nefa ny lentany horonan-tsary fanadihadiana malagasy ahafahana mifaninana amin'ny fifananana iraisam-pirenena. Mahavela ny fanatontosana horonan-tsary fanadihadiana raha tsara kalitaony horonan-tsary avoaka. Onjalalaina Ranevy Manana sy Mathieu Prince.
sehatra iray tsy mbola tena voatrandraka tsara eto Madagasikara ny fanatotosana horonan-tsary fanady adiana. Mbola vitsy ihany koa ny tena manao ity asa ity ho fivelomana, kanefa mahavelona ny fanatotosana horonan-tsary fanady adiana raha tsara kalitao ny horonan-tsary avoaka. Mbola mila ampaikarina ny lentany horonan-tsary fanady adiana eto amintsika, ahafahana mifaninana eo amin'ny sehatra iray sampirenena. Na izany aza, misy mpanatotosa horonan-tsary malagasy no efa manana ny toerany sy ny lazany eo amin'ity sehatra iray ity. Nilaza ireo mpisehatra fa niena fanomezan-danja ny horonan-tsary fanady adiana tato anatin'ny taona maromaro izay. Tato ato zany ohatran'ny lasa ohatran'ny namevanitsika, indrindra mpisehatra amin'ny sarimietrika ty resaka film documentaire ty. Film documentaire zany ohatran'ny tsy de nanana toerana nefa amin'izao fotoana zany ohatran'ny any ivelany ty taona ty zao natao hoe année de film documentaire, année de doc 2023 ary betsaka ny festival, ny organisation na projection, formation sy ny table ronde momba ny documentaire zay isan'andro presque isan'andro misy any ivelany any. Ary zay nefa zany mba tiana zany mba taritina eto amintsika mba ho anetanana ny olombelona tsirairay na ny mpisehatra io na ny mpijery mba hoe film documentaire ny manan-danja. Ka raha eto amintsika zany mbola sehatra azo zavatra tokony folana io sehatra io. Tranom-pamokarana iray no mikarakara fampiofanana, ampiakarana ny lentandreo mpanatotosa horonan-tsary fanady adiana malagasy ary ny tanora ny tena omelin-danja amin'ity fampiofanana ity. Izara roa ny dinga amin'ny fampiofanana, misy ny natokana ho andreo tsy mbola nandalina mihitsy ny makasika amin'ny fanatotosana horonan-tsary fanady adiana, misy ihany koa ireo natao ho andreo izay efa misehatra mihitsy. Ankoatra ny fampiofanana dia isy ihany koa ny tantsorika omena andreo tanora mpiofana. Iverenantsika ato anatin'ity fanady adiana manaraka ity ny fanamarihana ny fankalazana ny alatsinainy Pentecote somary nangingina aloha izany andro androany teny amin'ireo toerana fitsangatsanganana. Tsy toy ny isan-taona hoe hipoka olona ny teny amin'ny faritry ny Baibasy sy ny manodidina iny. Vitsy anefa izany tamin'ity fety ity. Tsy manam-bola ny ankamaroan'ny olona, hoy kosa ny mitady vola manararaotra andro fety toy ny kilalao. Ravirazafy Mahenina, Mathieu Prince. Hitan'ny tsitokotoko ireo mpitsangatsangana tety Baibasy sy ny manodidina androany. Fampilalaovana ny ankizy no tena atao ireo ray aman-dreny. Tsy misy raha teo ny vola natokana amin'ny fitsangatsanganana fa izay kely ampelantanana no ampiasaina aloha. Safidy mihitsy izay mba hitsangatsanga ety Baibasy androany. Ety mba akaikikaiky mo ankizy kely daholo ny namana dia safidy izay ety mba handehandeha. Avany avoloany izay dia nandeha taxi be nakaty. Fa nambanamba tsy izay praitapo. Dia ity daholo izay efa samy mandehandeha any daholo dia rehefa isakafo izay vao mifampivorivory eto. Ny safidy toerana mihidy ary andavam-bola manodidina ny 5,000 kosa ny fianakaviana sasantsasany manana ny fahafahana ao amin'izany ialana amin'ny eny ankalamanjana matahotra ny alajaza izay nirongatra tato ato ihany koa izy ireo. Mba mitondra andreo ankizy ireo mitsangatsangana mba hiala voly. Eo teo toerana mihidy dia mba hita izay alehany sady voara-maso tsara izy eto. Ny ankalamanjana na anaty toerana voafefy samy manome vana ny fampilalaovana ny kolonga manomboka amin'ny 500 ariary no mihoatra ny sarany. Moramora izao 500 dia 5,000 zao no mitagna. Pentecote aloha zany lefa tanondomin'le fetim-pirenena dia efa somary mitsitsitsaina le olona fa misy foana izy fa anjoanjay izy vitsivitsiny ny olona. Tsisy vola moa dia tsy maintsy mijanona ny olona. Rehefa fety aloha izay dia manenjinenjika kely ihany. Isan-taona moa dia misy ny karazana kilalao vaovao isariana ankizy. Posy bisikleta izao no nalaza etety Baibasy arivo ariary ny 10 minitra. Foaingana ihany aloha izany fa tsy tena hoe tiana ankizy kely izy. Tiana ankizy kely izy dia mahafinaritra anay koa. Tena mangingina mihitsy ny aloha. Ohatr'izao tena efa be olona be tamin'paty. Ilay resaka tsy fananana eo ihany moa fety efa mangingina koa ny Pentecote masana. Tsy voateraka Kalamanjana ihany koa anefa no ahitana kilalao. Ny fidirana no ambonimbony kokoa mihoatra ny 5,000 ariary ary misy dobo filomanosana. Ny andro fetifety ohatr'izao mifandraisan'olona. Hitanao moa fa ny andro rinina tsy dia ahitana olona firy fa dia ny lundi de Pâques dia lundi de Pentecote izay ihany misy olona eto an-tanàna. Misy 1 hektara mahery ny toerantsika. Mazaka olona maromaro, mety mazaka 2,000, 3,000. Samy mahazo izay ilaina daholo ato. Fa ilay izy aloha ny tena marina dia natao ho an'ny ankizy. Ny andro moa mbola maraindraina dia 8 eo ihany. 8 eo ihany raha hariva eo fa somary mangina fa naizanona tsana izy ny olona dia tsy maintsy mba voaboaka kely Antananarivo e.
Ny vaovany fanatanjahantena fifaninanana baolina kitra adiomby sy ondry no anentanana ny tanora amin'ny boriboritany fahinina tsy irona amin'ny zava-mahadomelona omby 3 sy ondry 7 no avy amin'ny solomafambahoaka ny tima etsy amin'ny boriboritany fahinina Todosoa Andriamampandry no niadina tamin'izany nahitana mpilalao avy amin'ny distrika hafa ity lalao ity. Akoatra ny mpilalao avy amin'ny boriboritany fahinina isam-bolana dia misy tournoi karakaraina izay mahasarika olona indrindra ny tanora etsy amin'ny ny Todosoa etsy Nosy be izay vola. Pejy ny fahasalamana kosa indray ary tsy misy vahaolana fa tsy ny fanaovana fitiliana ihany no ahafahana misoroka ny aretin'ny prostate indrindra ho an'ny lehilahy efa nahazo taona. Hoy ny nambarana mpitsabo iray. Atahorana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mamiada ny prostate eo amin'ny lehilahy ka ilana fitandremana sy fahamailona avy amin'ny tsirairay. Avitra Solindray be sy mbola avatsara. Umamiadana voaloham-pahazo ny lehilahy eto Madagasikara no umamiadany prostate. Umamiadana fahatelom-pahazo ny malagasy kosa izy ao aorian'ny umamiadany nono sy ny vozon'ny tranjaza. Ny prostate dia singa nataova manampy ny lehilahy amin'ny fanomezana tsiranoka iveloman'ny tsirinaina sy ny filana aranofo. 70 taona no miakatra matetika vao tratra ny aretina prostate ny olona iray teo aloha. Amin'izao kosa nefa dia mandroso amin'ny fa 70 taona ny fahazona ity aretina ity. Marina fa ny lehilahy ihany no misy ity taova ity ary roa ihany ny fitrangany rehefa marary. Na mivoto le prostate fivotosana tsotra fotsiny zay le hoe adénome prostatique hypertrophie de la prostate na mivoto hoe misy umamiadana le prostate zay amin'ny ankapobeny zany mety misy any zany hoe misy microbe i prostate io. Ny fisehon'ireo fivotosan'ireo zany amin'ny ankapobeny dia ohatran'ny pipi matetetika zay le mivoto prostate zany mijey hoe matetika no le hoe mamiadana ny pipi matetetika zay le lehilahy. Tsy misy fiatraikany amin'ny fahazona taranaka ny fivotosan'ny prostate ary azo tsaboina tsara raha toa ka tsy mbola tonga amin'ny omamiadana. Maro no mety mahatonga ny aretin'ny prostate ary isan'izany ny fifohana sikara ary mety mitarika aingana amin'ny omamiadana ihany koa. Tsara trano manao fitiliana matetika ny lehilahy indrindra rehefa mahazo taona mba hisorohana ny atongavana amin'izay omamiadana izay. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena sy normaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity dia mbola Recep Tayyip Erdogan no hano hitondra ny Turkia mandritra ny 5 taona manaraka indray araka ny valim-pifidianana omaly alahady. Raha nahinany amin'ny toerany ny mety ho lasa filohampirenena na tsy intsony ny sabotsy lasa teo dia naneho ny heriny atranty ity filoha efa voafidy fantelony ity. Avitra Solindray be sy Tahiriny Aina. C'est un lendemain d'élection très particulier en Turquie. Voasafidy hitondra fantelina ny Turkia indray Recep Tayyip Erdogan na omaly alahady. 500 mahery kely no azony nanoloana ny mpifanandrana aminy. Tery dia tery ny sambato teo amin'ny mpifanandrana roa tonta tamin'ny fihodinana voalohany. Mazava ho azy. Toy izay ihany koa no nitranga tamin'ity fihodinana faharoa ity. Mazava ho azy fa resy ny demokraty sosialista nanoloana ny Erdogan. Voalohany teo amin'ny firenena Torkiana nisy fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Maneho ny fizarazaran'ny fiarahamonina izao zava-mitranga izao ho ny mpahay fiarahamonina. Antenaina ampitony ny olana ara-toekarena sy ny sosialy araka izany ny fahalan'ny Erdogan ny Turka izao ho ireo vahoaka ny an-toerana. Ankilan'izao manomana na tokony ihany koa ny avy aty amin'ny fanoherana amin'ny fifidianana kominaly ny taona 2022. Miomana araka izany rehetra amin'ny fifidianana kominaly amin'ny taona ho avy io. Du côté de l'opposition, une période de réflexion s'annonce. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity fa ireto kosa ary ny fandaharana ho arahinao ry ny fampahalalam-baovao tamin'ny fahitalavitry ny MBS Atranty. Arahinao rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorin'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana dinika. Ny horonan-tsary ho arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe American Insurrection. Ny tena kosa ary ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko.